Sakafo tsara ianao. Ie, misakafo be mihitsy. Tandritandry aza misakafo be zany a. Aleo mihinana légumes, voankazo mahasalama ny zaza zay. Dia resahana foana kosa zazakely. Indrindra fa ny dadany. Resaka daholo izay roa. Mety zany. Miarahaba antsika rehetrarehetra ny atokantrano indray dia manasa antsika hanaraka fandarana madimaso hatramin'ny farany. Fahasalamana no lohahevitra hifotorantsika mandritra ny iray volana. Hitantsika tamin'ny herinandro lasa ny fitsaboana amin'ny ankapobeny a. Dia hojerentsika amin'ity herinandro ity indray ny fahasalaman'ny reny sy ny zaza. Reto avy ary ny fanontaniana. Niteraka tany an-trano ve ianao sa tany amin'ny hôpitaly? 4 kilometatra miainga eo amin'ny misy anao no misy mpampivelona. Fanontaniana fahatelo. Raha tsy misy mpampivelona dia iza no manampy mampiteraka? Fanontaniana fahaefatra. Araka ny hevitrao, tokony raisina an-tanana ve ny ireny bevoka sy ny zaza ateraka? Inona no antony? Raha ny tarehimarika indray ny jerena dia tafakatra 420 sy 700 tsika no nanao j'aime fanontaniana. Raha ohatra ka 9 folo nandefa video ary 5 no nandefa commentaire. Ny zavatra nagaganay fotsiny tamin'ity indray mitoraka ity dia ny vehivavy daholo ny ankamaroany namaly ny fanontaniana. Tsy hay hoe tsika nandray an'ilay video ve tonga dia nanana réflexe hoe andao ny vehivavy no anontaniana satria mahakasika ny reny bevoka sy ny zaza nateraka ny lohahevitra, sa ve hoe itsika lehilahy tsy dia mahatsiaro tena ho voakasika loatra ao anatin'ilay izy. Andao nge jerena kely ny video nalefanareo e. Niteraka tany an-trano ve ianao sa tany amin'ny hôpitaly? Tamin'ny hôpitaly. Niteraka tany amin'ny hôpitaly? Teraka tany hôpitaly. Tamin'ny hôpitaly. Teraka tamin'ny hôpitaly. Sady tany an-trano, tany amin'ny hôpitaly fa tany amin'ny CSP2. Tany amin'ny hôpitaly. Tany an-trano. Tambohony tany an-trano dia ohatrany tsy mety fa sakay maty dia tany amin'ny hôpitaly amin'izay avy. Tany amin'ny hôpitaly. Tany amin'ny hôpitaly. Tao an-trano. Teny amin'ny hôpitaly. Tany amin'ny hôpitaly. Teo amin'ny hôpitaly. Tany amin'ny hôpitaly. Tany amin'ny hôpitaly. Tany amin'ny hôpitaly. Tao amin'ny hôpitaly. Tany amin'ny dokotera. Tany amin'ny dokotera. Tany amin'ny hôpitaly aza fidy niteraka satria mbola voazaza voalohany dia somary mbola natahotra kely hoe sao dia misy complication. Tany amin'ny hôpitaly. Niteraka tany amin'ny hôpitaly. Niteraka tany amin'ny hôpitaly. Tany amin'ny hôpitaly. Tao amin'ny maternité Atsirabe izy niteraka ny vadiko, niteraka ny zanakay telo. Amin'ny hôpitaly. Amin'ny hôpitaly. Tamin'ny hôpitaly dia misy trano. Niteraka amin'ny hôpitaly. Tany amin'ny hôpitaly. Tao amin'ny hôpitaly. Tamin'ny hôpitaly. Tany amin'ny hôpitaly. Niteraka amin'ny hôpitaly. Niteraka amin'ny hôpitaly. Zaho niteraka amin'ny hôpitaly. Niteraka amin'ny hôpitaly. Niteraka amin'ny hôpitaly. Raha niteraka amin'ny hôpitaly. Niteraka amin'ny hôpitaly. Niteraka amin'ny trano. Niteraka trano. 4 kilometatra miainga eo amin'ny misy anao no misy mpampivelona. 5 kilometra. 1 kilometra, 13 kilometra. 10 kilometra. 10 eo zay. 6 kilometra. 1 kilometra. 10 kilometra. 10 kilometra. Tsy haiko zay satria raha tsy mahay taratasy. 2 kilometra. 1 kilometra. 100 metra fa iaho tsy tia mandeha amin'ny CSP2. 2 kilometra. Efatra kilometra. 0,25. Eo amin'ny 1 kilometra. 500 metra. 10 kilometra. 50 kilometra. 2 kilometra. 2 kilometra. 15 kilometra. Zato metra miala amin'ny trano dia misy mpampivelona dia misy libra dia misy amin'ny fanjakana. 1 kilometra fa miala amin'ny trano ihany misy mpampivelona. 3 kilometra. 100 metra. 400 metra. 1 kilometra. Eo amin'ny 100 metatra eo angamba dia efa misy satria izay ety amin'ny tanan-dehibe no mipetraka. 200 metra angamba dia efa misy. Eo amin'ny 200 metatra angambany. 1 kilometra miala amin'ny toerana naterahako zany. 400 metra. 2 kilometra. Fampivelona tsy dia lavitra loatra, 100 metatra dia efa misy fa aleo any amin'ny hôpitaly. 500 metra. 300 metra. 500 metra eo. 3 kilometra. 100 metra. 300 metra. Raha tsy misy mpampivelona dia iza no manampy mampiteraka? Amin'ny rasazy. Raha ohatra hoe tsisy rasazy mampiteraka dia miteraka amin'ny
mpampiteraka le renin-jaza reny. Renin-jaza zegny no mampiteraka. Anatina hopitaly. Tsy maintsy maka le renin-jaza zay raha hiteraka. Tsy maintsy miezaka manatona tombom-pahasalamana zegny mba igny no ahaizana hoe tegna azo antoko amin'ny tombom-pahasalamana fa tsy mifampivelona. Mandeha amin'ny hopitaly. Aminay aty zany raha ohatra miteraka anao, tsy maintsy mandeha amin'ny hopitaly koa fa lavidavitra mpagnava. Mandeha amin'ny hopitaly. Fahaliniko zay fa zaho teraka amin'ny hopitaly io. Tsy maintsy mampiteavonjy resazy avao. Tena mamonjy foibeny lafa tsy misy manodidina. Renin-jaza. Tena misy rasazy zany aminay eo. Afaka mampiteraka na ohatra hoe renin-jaza na tsy maintsy ny rasazy zany no tena izy. Tsy maintsy manatona dokotera hopitaly avao ny manodidina anay. Sisy hoe ampiterahany renin-jaza. Renin-jaza. Izany zay halay tsy miteraka tanàna ao fa ilay magnatona hopitaly zay halay. Miteraka andesiny saray. Miteraka haliny zahay na tsy ody rasazy na ohatra an-tanàna ny haliny zahay le mangalaky renin-jaza tanàna. Renin-jaza tanàna. Tsy maintsy magnatona rasazy avao. Renin-jaza zahay le igny ty mampiteraka anay. Rasazy hopitaly. Mampiteraka mangalaky renin-jaza avao satria lava izy tanàna. Mikaiky rasazy avao antsona amin'ny telefony avao le avy eo avao le. Fiarahamonina. Fady aman-janaka ihany. Tsisy fianakaviana fa mety hoe zay tanàna koa fa manana raha tsy misy. Rehefa tsisy mpampivelona dia tsisy manampy zany. Fady aman-janaka manampy ihany. Fianakaviana. Fiarahamonina dia ny olon-dehibe ao an-trano. Tsisy fa tsy maintsy makany amin'ny dokotera ihany. Ny fiarahamonina. Efa hitako teo amin'ny fiarahamonina misy anazy zao hoe misy an'izany renin-jaza zany satria ny mpanampiko zao efa nisafidy anatona an'ireny izy rehefa hiteraka satria natahotra hoe sao dia lafo be no miteraka any amin'ny hopitaly. Ny olona teo an-tanàna ihany no mifanampy. Ray aman-dreny? Tsy dia natokitoky le renin-jaza fa dia ny rasazy foana nampiteraka anay e. Misy rasazy ihany eny akaikinay. Ohatra hoe renin-jaza. Ny ray aman-dreny no manampy. Araka ny hevitrao, tokony raisina an-tanana ve ny reny bevoka sy ny zaza ateraka? Inona no antony? Tena tokony raisina tanana ny vehivavy miteraka sy ny zaza teraka satria ho an'ny vehivavy miteraka aloha dia aina ny miteraka. Izany hoe ohatra zany hoe tsy voakarakara, tsy voakolokolo ao anatin'iny atahorany any amin'izana n'izay aina izay. Tena tokony satria amin'izao matetika surtout zazakely tsy dia misy mpijery firy dia amin'izao ohatra misy aretina hafakely mizaza amin'izao le marary tratra mbola teraka dia efa marary tratra. Izany hoe tsy voara-maso tsara zay dia tokony raisina ny tanana tsara na ny reniny na ny zaza. Sarobidy ny fikirana dia tokony karakaraina ny teraka na tsy teraka. Tokony raisina daholo tompoko satria aina io dia karakaraina ny renin-jaza sy zaza nateraka hampandroana tsara izy karakarana tsara tokony atao vaksiny izy teraka. Toto fahasahiranana ny reny miteraka dia tokony raisina tanana daholo na ny zaza na ny reny. Mba hanarana maso tsara ny fahasalamana sady mba hamora ny fiterana. Tokony raisina tanana mihitsy satria sarobidy be izany fahasalaman'ny reny avy miteraka sy ny zaza voateraka zany. Tokony raisina tanana ny reny satria tokony mila fikarakarana tsara. Dia tokony raisina tanana ny fahasalaman'ny reny sy ny zaza satria important be zany le izy. Ilainy fandraisana ndraiky reny sy ny zaza satria fa ilainy amin'ny fiainana zegny fandraisana reny sy ny zaza. Tokony raisina tanana daholo na ny reny na ny zaza fa tsy hoe zaza raiky, zaza reny. Tokony raisina fanjakana mihitsy ny olona bevoka sy ny zaza teraka ao an-trano mba raisina fiarahamonina kokoa raha ohatra ka misy manahirana. Tokony raisina. Raha araka ny hevitro dia tena tokony raisina tanana mihitsy ny vehivavy hiteraka sy ny zaza voateraka satria maro ny olona tsy manana fahafahana handeha any amin'ny hopitaly. Mieritreritra izy zareo hoe lafo be ny miteraka any amin'ny hopitaly dia lasa miteraka any an-trano zareo dia avy eo lasa misy complication le izy avy eo ny
ny fahadiovana tsy voatandrina tsara ny trano a, ny olona mampiteraka tsy nianatra an'ilay izy akory a, dia mety trangany hoe sanatria fahafatesan'ny rena, fahafatesan'ny zaza na fahafatesan'izy roa miaraka. Raisina tanana ny fiterahan'ny reny any amin'ny hôpitaly a, dia andeho any amin'ny hôpitaly daholo ny olona rehetrarehetra, dia ena ny tampahafatesan'ny reny sy ny zaza eo am-piterahana. Araka ny hevitro dia tokony ho raisina satria efa misahirana ny olona amin'izao. Tokony raisin'ny fanjakana tanana satria indrindray misy an'ilay fahasarotana fiterahana dia ny vola amin'ilay izy zany lafo be. Tokony ho raisin'ny fanjakana mihitsy raha ny tena izy. Hitanao ny fahasarotana ina moa ny fiterahana zao dia tsy maintsy tonga dia hôpitaly ihany no tena amiko aloha, dia ny hôpitaly ihany mihitsy ny tena ny ilainy e. Tokony hoe ho raisina satria zaza nge no avy firenena. Tokony ho raisiny tanana mihitsy, tokony raisin'ny fanjakana tanana mihitsy ny vehivavy miteraka satria raha ohatra hoe misy olona ho teraka zao ohatra ka sendra ahoana moa izany, raha sendra ohatra hoe manao césarienne ohatra manao sarotra dia iny sao tsy maintsy mandeha any amin'ny hôpitaly. Tena tokony raisina tanàna tokoa ohatra hoe ny fanampiana ara-pitaovana, ny fanafody tsy maintsy misy voalohany, dia tokony mba omena ilay fanafody hoe tsy maintsy mena mpiteraka rehetrarehetra mba omena ireny. Nisy ny kita cosmo mba tokony tohizany ireny fa tena tsara, dia mba tokony ho raisina tanana satria sahirana miteraka daholo ny olona rehetra mba hampiana. Saotra tompoko. Zay mampiteraka an-tegna mikarakara an-tegna. Karakaraina, laha tsy karakaraina zany ka ho velona ilay zanaka. Izay zany fidikany raisina tanana satria misy olona mpiteraka tsy vitany amin'ny hôpitaly fa ny renin-jaza ny mahavita azy. Tokony raisina fanjijana fahasalamana. Ny antony masy ny andraisana tanana azy dia noho ny hoe hain'ilay olombelona ilay zaza dia hain'ilay olombelona ilay reny dia tsy maintsy hoe raisina tanana na dia tsisy ny atao ara dia tsy maintsy miezaka zany na ny mpiaramonina na eny ny mpiara-vodirindrina rehetra. Karakara ilay eo amin'ny fiterana mety saty dia mety mozy. Ilay karakarana aby satria mitondra fahasalamana io azy. Ilay toko karakarana aby azy ao fitiarana raiky. Ilay nahoaraka ty heviko ilay toko karakarana aby avao ty ajajanaho ty tera satria tsy ampy ilay fiainy any. Karakarana aby mba hisoa salama. Karakaray mba hifahasalamana aza le zaza. Toko karakarana tirenena ty tajajateraka satria misy fiantraikany tsy fahasalamana. Karakarana aby tabaky fiaro fanafody, fiaro fasilo. Karakarana raha misy avao ty akarakara azy. Na tsisy fanagnana eo avao. Fivavao salama. Teninao zay a, tenitsika. Reny ndray zava-misy eny amin'ny fiarahamonina iainantsika eny a, ary ny akamaroan'ny vehivavy raha mbola manana safidy dia aleo no miteraka any amin'ny hôpitaly na dia hoe eo akaiky tanàna eo ihany aza dia efa misy mpampivelona na renin-jaza. Ny commentaire nataony Josiane Olaf indray no antsika amaliana an'ilay fanontaniana farany hoe tokony ho raisina tanana daholo ny reny sy ny zaza satria samy saripady sy mila fikarakarana. Ho jerentsika vetivety indray ary aloha vidéo nalefan'ireo Mady Reporter taty. Zay zany tamin'ity herinandro faharoa dia tao amin'ny Express de Madagascar nijery ny fomba fanaovana gazety. Express de Madagascar moa jerevana efa misy gazety telo tao. Dia no nitonga ny lakamisy nijery fanaovana production zay, nampianarina production aloha zay, nampianarina antsoratra, dia avy eo nijery ny fanaovana azy amin'ny andro hoe ohatr'izao ny fanaovana gazety, nandalo any amin'ny TPE ilay izy. Satria tanaty izay zany misy tena hoe manao article mihitsy midina terrain dia mijery koa raha zay ny aritory mihitsy mijery le fanaovana fiimprimena an'ilay gazety. Tena mahafinaritra e, tena mahafinaritra zareo le formation. Zay indray no hevitra nyresantsika androany efa amin'ny page Facebook eo ny fanontaniana rehetrarehetra zay hovadintsika eto indray amin'ny herinandro manaraka. Mametraka veloma mandra-pitafa aminareo indray. Dia aza adino fa isan-kerinandro eto Matimasy miteny ianao tenitsika. Araho isaky ny alatsinainy, ny alarobia, ny zoma ary ny asabotsy ny fandarana Madimaso. Raha te handray anjara ianao dia mandehana eo amin'ny page Facebook Madimaso
ary valio fanontaniana izay mipetraka isan-kerinandro amin'ny alalan'ny vidéo na sary na commentaire. Ny vidéo ataonao dia azo alefa MP amin'ny Madimaso na koa alefa mailaka amin'ny madimasotv@gmail.com.